Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, Madagascar TV, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio isika dia manana vahiny, tsy iza izany fa Freddy Jofera, poeta, mpanoratra malagasy. Iresadresaka momba ny tontolo ny aisoratra malagasy isika. Koa manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Faly miarabanao Andriamatoa Freddy Jofera. Miarabanao Andriamatoa Barandresy. Eny ary araka izany dia vahintsika androany Andriamatoa Freddy Jofera izay poeta sady mpanoratra malagasy efa fantadaza tokoa. Alohan'ny resadresantsika Freddy Jofera, asa raha mety afaka asianao tononkalo anankiray ve sady fiarabana sy fandraisana ny mpijery antsika ihany koa amin'izao fotoana zao. Tononkalo anankiray mety azo atao zay. Treto dia mitondra ny lohateny hoe teny roa, tononkalo-pitiavana iray. Teny roa dia efa ampy. Ilazako ny ato anaty teny roa no vaty lampy, tsy voazery mandra-maty. Teny roa dia efa afaka manambara ny ato poko. Teny roa ny tena miavaka, mbola meva sy miloko. Ny voalohany dia ny tiako, ny faharoa dia ny hoe ianao ka ny hanim-boly iriko, ny fitambarany eto zao. Mba tia anao ny tena ka tsy mahafoy hatrany, ianao ny mbola rena, tsy voasoloka eto tany. Teny roa, tsy mihoatra, no mbola sarotra kosehina. Teny roa no mamy loatra, tsy akory na potehina. Tiako ianao. Freddy Jofera. Ya, saotra betsaka anao Freddy Jofera. Mba tianao fantatra ihany, ampahafantarina ihany koa ny mpijery sy ny mpanaraka antsika hoe iza marina moa zany Freddy Jofera zany, oviana no nanomboka nanoratra tononkalo sy boky. Ny anarako manontolo moa dia Rakotomalala Eric Freddy Jofera. Eo amin'ny soratra dia mitondra ny anarana hoe Freddy Jofera, feo amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny asako, eo amin'ny fianarako, eo amin'ny fiangonana, dia Rakotomalala Eric no entiko. Teraka ny 3 avrily 2017 ny tenako, zanako tompoko lahy Rakotomalala Eugène sy tompoko vavy Jofera Eliza. Roa ny zanaky ny ray aman-dreninay ary ny tenako no Lamatoa. Nanao rehefa avy nianatra tao amin'ny ESCA ny tenako hatramin'ny 3e, dia tao seconde terminale tao amin'ny Sainte Famille, sekoly Sainte Famille. Dia nanohy ny teny anglisy tao amin'ny centre culturel américain. Dia mbola afa-panadinana tao tokoa. Dia rehefa avy navita ny teny anglisy, dia nianatra ny informatika indray taty Frantsa sy nianatra amin'ny baiboly tany Londres, nianatra amin'ny baiboly tany Londres ny tenako, ary nianatra ny fitoriteny, ny toriteny amin'ny fiangonana protestante malagasy ny tenako eto Frantsa, nianatra momban'izany ihany koa ny tenako. Ataoko hoe fitiniko ohatr'izay, mananjanaka telary manambady aho, ary telary zanako monina eto Paris aho. Afoiziko fofomba. D'accord. Ary Freddy Jofera eo amin'izany tontolo ny aisoratra, tontolo ny atao hoe teny sy ny aisoratra malagasy zany, efa maromaro boky navoakanao inavy asa hatramin'izao, mety nisy firy teo ny boky efa navoakan'ny Freddy Jofera, asa mety azo fantarina ihany koa. Ngamba ianareo tsy mino raha olazaiko hoe zata loatra na ny teny malagasy. Ny anaram-bosotro tany ambanivohitra izy eny Ambopanja, iny any Varadrano makany Sabotsynamena iny. Ny anaram-bosotro hatramin'izay dia gasy tsy mahay miteny gasy. Zay no anaram-bosotro eny Ambopanja. Satria ray aman-dreninay moa dia teto Frantsa no nandia fianarana sy ny toetra. Ary dia ny teny frantsay no nitaiza sy nahalehibe ahy zany, nitaiza sy nahalehibe ahy. Ary
sarotry inona toy ny gisa mainty ny fitenenana raha nay ny teny malagasy ny tenako ary tsy hoe mahay miteny malagasy fotsiny fa tonga mpanoratra nisy ezaka be misy tao ambadiky tao satria teny frantsay ny tenin'ny fahazazako ary ny teny anglisy ny tenin'ny fatanorako teny anglisy ary tena prof d'anglais ny tenako ary lehibe tao anatin'ny tontolon'ny teny anglisy ny tenako na tany Angleterre zany na tany New York tamin'ny fotoanan'ny fatanorana tao New York zany rehetrarehetra zany dia misy fiantraikany fa ny ampo zany hoe amin'ny malagasy ny tena no natonga ny teny maninona ny tsy hanoratra amin'ny teny malagasy satria ohatran'ny nisy any ny tapaka na manana ny metsiny hoe maninona ianao manoratra amin'ny teny anglisy ary andreo fotoana zao 5 ny boky navokako 5 nanoratra raiky amin'ny teny anglisy aho dia nanoratra raiky amin'ny teny frantsay ihany koa ny boky ny ambiny amin'ny teny malagasy daholo teny malagasy daholo anaraka kely an'ireto dokam-barotra reto tsika dia veryreto any rehefa avy eo manohy miresadresaka amin'ny Fred Jofera izay mpanoratra poeta sy mpanoratra malagasy fanta-daza tokoa eo amin'izany hoe tontolony aisoratra malagasy anaraka an'ireto dokam-barotra reto vetivetsika. Eny ary mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny ICI télévision araka ny fanambaratra ny amboalohany dia manana vahintsika dia tsy iza zany fa ny poeta mpanoratra Fredy Jofera. Onao Fredy Jofera inona ny ataontsika hoe déclic na tonga anao lasa poeta ho lasa mpanoratra efa talenta voajanahary tao le izy ve sa zavatra atao hoe ny fandovana teo amin'ny fianakaviana? Tamin'ny mbola kely aho dia tsy nafantatra aloha ary tsy niny ihany fa nisalasala hoe tanaka mpanoratra fa ny tena natonga ana nanoratra dia za dia kamboty mbola kely vao 3 taona dia efa maty ny reniko ary izay le tsy nafahako ny teny anizaniza zay mba nanjo azy mba ohatrany natonga ana nanoratra zay fotsiny zay ny tena natonga ana nanoratra. Ny tononkalo ny asa soratry Fredy Jofera ve misy marika manokana zany hoe misy tonga dia hamantarana anao hoe resaka fitiavana na resaka fitiavan-tandrazana na resaka fivavahana na tontolo sosialy eo amin'ny fiarahamonim-pirenena misy ve marika hamantaranao manokana sa miresaka zavatra rehetrarehetra ianao? Tsy misy marika manokana aloha afa-tsy ny endriny ngamba le hoy zay tsy efatrefatry ny efatra amin'ny fomba fanoratako raha ny endrika ivelany zany dia tsy efatrefatry ny efatra iny no tiako fa za tsy mpanoratra le tsy tia manoratra momba ny fahafatesana aho zay fotsiny voasoratra ny rehetrarehetra afa-tsy ny fahafatesana ihany tsy ny fasana sy ny vasana ianao monina ty ivelany any Frantsa manahoana ny atao hoe fandraisan'ny malagasy aty ivelany zany hoe aisoratra malagasy zany ny mbola makafihany zany ve tsika malagasy aty ivelany? Zay aloha le misy ihany le hoe miova-tany miova-teny misy ihany koa hoe miova-tany miova-saina satria efa tiapita le malagasy ataoko hoe ny malagasy efa tonga tiapita ataoko hoe za tsy miteny hoe tsy mandrara amin'ny teny malagasy fa fangaro amin'ny teny vahiny maro izy tsy ny teny frantsay ihany no iainany eto Frantsa raha eto Frantsa misy be dehibe raha ataoko hoe indraindray tsy mametsiny azy raha ohatra hoe tsy ilainy ny teny malagasy tiapita satria tsy ampiasaina any am-pianarana misy mihitsy malagasy miteny hoe tsy ilaina any am-pianarana ny teny malagasy dia tsy ampiasaina nefa kosa nefa tsy overin'ny malagasy foana ianao namonina eto Frantsa ianao namonina ny Canada ianao namonina ny Japon ianao namonina aiza misy anao dia malagasy foana misy misaotra fa misy ny malagasy tia ny tenin-drazana mitazona foana ny tenin-drazana fa misy ihany koa nefa manana le eritreritra hoe miova-tany dia miova-teny miova-tany dia miova-saina zay fotsiny ty fanomezantsiny. Misy amin'izao fotoana hitantsika be dia be ny ankizy atao hoe teraka taty ivelany ary betsaka ihany koa no tsy mahafehy intsony na atao hoe tsy miteny intsony ny teny malagasy. Inona no mety fandikanao an'izay? Inona no mety vahaolana
afaka arosonao isy atao hoe atonga andreo ankizy ireo iteny malagasy indray. Ny sekoly voalohany dia tsy ny sekoly fa ny ao an-trano. Ny mpampianatra voalohany dia tsy ny mpampianatra fa ny ray aman-dreny. Raha ny ray aman-dreny ao an-trano no miteny frantsay nefa izy malagasy, ataohoana moa raha tsy mahay miteny malagasy le zaza, tsy dia fanomezantsika. Fa rehefa le ray aman-dreny miteny malagasy ao an-trano dia mahay miteny malagasy ho azy ny zaza. Fa rehefa le misy ray aman-dreny miteny hoe tsy nana tiapita ny teny malagasy, malagasy ny teny azy zany. Fa namoaka teny ohatran'izany, tsy ilaina ny teny malagasy tiapita. Tsy ianarany zanakay ny teny malagasy tiapita. Zay no mahatonga an'ilay ankizy miteny frantsay hatrany hatrany ary tsy mahafeny teny frantsay, tsy mahafeny teny frantsay intsony, tsy mahafeny teny-drazana intsony. Ataoko amin'ny teny frantsay fotsiny hoe malatsina amin'ny teny frantsay, la première école c'est la maison, c'est pas l'école. Iverenako ny poeta sy mpanoratra atao hoe poeta sy mpanoratra anao. Tamin'ny taona firy moa zany ny Fred Joffert nanomboka nanoratra voalohany natononkalo io na boky? Tamin'ny 1971 zany nanomboka nanoratra. 71 aho, tamin'ny 71-72 zato fotsiny voasoratra. Tamin'ny 71-72 zato ny voasoratra, zato fotsiny. Ary izy io nafeniko tamin'ny fianakaviana. Fa sendra nitany rahalahiko moa izy tamin'ny fotoana zay satria zay mirahalahy moa miraha efitrano dia hitany ihany ilay kahie mipetraka sendra tamin'izay. Amin'ny sitrapona amin'ny raika amby roapolo sy roa arivo zao no feno 10 taona no nanoratako. Feno 10 taona ary feno ny asa soratra raha totaly efa misy any amin'ny 20 sy roa arivo any. Ny eto ampelantanako tsy miteny nefa very aho satria be dia be koa mivery, namena olona ny kahie dia indramo dia tsy miverina intsony. Zay tsy tenenina intsony, be dia be koa mivery. Raha ny eto ampelantanako mbola azo avoaka boky dia misy 20 sy roa arivo eo. Mahery kely. Ary misy amin'ireny ve efa lasa atao hoe lasa tononkira, lasa nampiasain'ny chorale na mpihira zay miantsehatra mbany hoe sehatra ny lafin'ny zavakanto amin'ny fihirana zany? Amin'ny fomba fijeriko manokana aloha tsy tena tiako ny asa soratro raha asiana feony. Raha amiko manokana satria ny tononkalo dia atao an-tsaina fa tsy natao iraina amiko. Ny tononkalo dia tsy natao iraina amiko na dia eny ary misy tononkalo-ndrado nasiany besa feony ohatra. Ny na hafa ny tononkira ary hafa ny tononkalo amiko. Fomba fanokana ny tononkalo amiko dia atao an-tsaina fa ny tononkira no atao iraina. Ny na tsy tena tiako raha ny asa soratro no asiana feony. Nefa moa misy olona tianao azy ka mivoaka tsara le hira, tsy mampaninona aloha. Zay fotsiny ihany hevitro manokana, reny ny asa soratra efa mivoaka any amin'ny sarambamivoaka, misy manoana sasaka vita feo, tsy misakana, tsy maninona koa. Fa ny hevitro manokana, tononkalo dia tononkalo ihany, ary ny tononkira dia tononkira ihany. Tononkira no tokony asiana feo fa tsy ny tononkalo koa. Iverinay eto antsika tsy aivina moa zany fa dia miresadresaka amin'ny Fred Joffert zay poeta sady mpanoratra malagasy monina aty ivelany. Anaraka an'ireto dokam-barotra reto tsika dia iverineto iresaka amin'ny Fred Joffert rehefa avy eo. Mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao, Madagascar TV arahinao amin'ny ici télévision. Anio dia miresadresaka amin'ny Fred Joffert isika zay poeta sy mpanoratra malagasy. Hono Fred Joffert somary tokony hoe somary niverina kely, inona marina moa ny atao hoe tononkalo zany? Ny atao hoe tononkalo aloha dia ataoko hoe teny hoe fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, tsy nianarana, tsy nomanina, fa tonga dia tafavoaka
raha misy zavatra mampietsi-po indrindra voalohany indrindra zay ny any atao hoe tononkalo ary rehefa vakina de kanto ary mambabo ny fon'ny olona ny tononkalo tsy voatery manara-drafitra na hoe miady rima foana fa afaka tsy manara-drafitra na tsy miady rima fa rehefa voavoaka amin'ny mpanoratra ny tinam-bary dia fa zava-dehibe zay amiko maro ny tononkalo-ndrado tsy miady rima fa tsara maro koa ny dadabe ako tsy miady rima fa tsara fa nany tononkalo dia tena talenta manoratra ny soratry ny fo sy ny soratry ny saina ihany koa fa tsy ny soratry ny fo fotsiny soratry ny saina ihany koa avy amin'ny talenta zay namen'Andriamanitra ny tena raha somary hiditra landalina aminy atao hoe inspiration izany mety hoe mpanoratra na poeta atao hoe ny inspiré an'izany Fred Joffera zany teo amin'ny tontolo na malagasy na vahiny izany mety hoe mba mpanoratra nafinaritra indrindra na liana indrindra dia namaky amin'ny mpanoratra hoe le Myosotis na Charles Ratsaraoelina Myosotis moa ny anarany eo amin'ny soratra Charles Ratsaraoelina anisany nafinaritra indrindra anisany mba tiako zany ny fomba fanorany dia na dia tsy nanana boky betsaka raha dia anisany tsara koa nafinaritra ny fomba fanoratry ny Havana Ramanantoine Ratsimiseta koa ary dia amin'ny takelaka nitsongaina anao mahita ny mpanoratra ihany koa hoe atao ny takelaka nitsongaina le hoe Lala Rosate tsy fantatra io olona io fa tsara ny asa soratry Lala Rosate raha manana ny boky atao hoe takelaka nitsongaina voalohany ianao anisany manoratra nanoana loatra satria nananako io boky io Fred Joffera sy ny fandraisana ndraikitra eo amin'ny fiarahamonina fantatraina hoe misy tononkalo miresaka momba ny firenena ianao ve manahoana eo amin'izay hoe na ataoko hoe misy atao hoe poète engagé ve ianao sa manahoana eny poète engagé matoa za manoratra amin'ny firenena sanatria za koa tsy hoe olona politika zany tsy nianatra momba an'izany tenako taka manoratra momba ny voninkazo manoratra momba ny vehivavy manoratra momba n'Andriamanitra manina moa tsy manoratra koa momba ny tanindrazana fa ohatrany hoe adikany sasany raha manoratra momba ny tanindrazana tena dia ohatrany hoe resaka politika foana tsy izay loatra fa no fitiavana ny tanindrazana ary indrindra akaraky mipetrahanao aty amin'ny tanin'olona sy akaraky mipetrahanao lavitra ny tanindrazana mengeza ny fitiavanao ny tanindrazanao hitanao hoe gasy foana ianao aty an-tanin'olona aty zany ny zavatra ena zany mampirobo foana ny fitiava-tanindrazana tsy hoe sanatria koa hoe raha manoratra momba ny tanindrazana dia ohatra ny mitetika resaka politika sy sanatria ny vavako fa mpanoratra fotsiny dia mamoaka ny zavatra tsapako ho an'ny tanindrazako na ny zavatra misy hoe mahantra ny tanindrazako dia manoratra momba fahantrahana mijaly ny tanindrazako dia manoratra momba fijaliana ahoana moa nanoratako momba fahasambarana raha tsy misy an'izany ny tanindrazantsika tapitra ny fandarantsika Fred Joffera asa raha sitraka ao misy tononkalo anankiray ve azo menany zay ny mpijery atsika amin'izao fotoana izao hoe tia-pamaranana sady fisaorana anao ihany koa fisaorana andreo zay nanaraka an'izao fandarana izao tononkalo anankiray zay mety aminao itononkalo anankiray zay ampitondraiky lohateny hoe Andriamanitra irery no mahita ny atopoko ka mbola nay nijery tamin'ireny andro ny toloko Andriamanitra ihany no mahita ny atotsaiko ka tokisako avy hatrany rehefa reraka ny aiko Andriamanitra tsy toa no mibaiko toy ny fiainako ka ninona manjo mbola izy ny tarainako Andriamanitra tsy foy no mpitarika ny lalako ka na tsisy zay fivoy mbola izy no tsy halako Fred Joffera makasiraka indrindra anao Fred Joffera sonra vita be ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ity fandarana malagasy eto Canada ity
dia misotranao le mitobara andresy dia samy hotainy tombo daholo toko. Dia izay ny fandarantsika tamin'ity androany ity, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao. Veloma tompoko. Lasa tsy izay. Anareo Very